Baolina lavalava izay ihany teny Antsimondrano teny iny toy ihany koa ny fifananana ilay antsoina hoe tournoi Bertin izany izay karakarain'ny malalatany eny amin'izany faritra izany izy ka division voaloha faharoa ary fahatelo no niatrika ny Manasa-dalana tamin'izao farany herinandro izao. Lalao telo an'ny sokajy fahatelo sy ny sokajy voalohany ary ny division faharoa no nentina nanamarika ny andro voalohany ny dingan'ny Manasa-dalana amin'ny fifanana taranja baolina lavalava amin'ny tournoi Bertin natao manokana ho an'ireo tanora eny Antsimondrano. Teo amin'ny sokajy 3e division aloha dia resy ny ekipan'ny Tami ireto miakanjo maitso fotsy ireto tamin'ny isa 13-12 ny FPM. Ny alohan'ny fialan-tsasatra nefa dia mbola nitarika tamin'ny isa 1-10 ny ekipan'ny Bemasoandro. Ho an'ny sokajy division faharoa indray dia lavy ny ekipan'ny FTMI ireto miakanjo manga ireto tamin'ny isa 12 ny ekipan'ny Dallas. Ary farany dia tamin'ny isa 17-14 nanilian'ny XVFA ny ekipan'ny Hitafia ho an'ny sokajy division voalohany. Mariana fa amin'ny herin'ny alahady indray nanaovana ny andro faharoa amin'ny ity dingan'ny Manasa-dalana ity eny amin'ny kianjan'ny Tanjombato. Ankoatra ny taranja baolina kitra dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy Andranymaraina ihany koa ny fifaninanana ho an'olona 5 eny Andoharany fotsy. Filaharan'ireo ekipa mpandray anjara moa no nentina nanamariana izany lanonam-panokafana izany. Ireo tanora avy eny Antsimondrano izay nisaotra ny ezaky ny mpikarakara amin'ny fitsinjovan'ny tanora eny amin'ny manodidina. Dia ny fahatongavako eto izany sy ny ekipako izany dia noho ny soa nataon'ny Monsieur Bertin tamin'ny fiarahamonina satria izy koa ihany koa no mpitarika anay ao amin'ny résidence dia manentana ny tanora izy hanao an'izao tournoi izao dia mazava ho azy moa fa tanora izany sécurité résidentielle izany ary dia miara-miasa amin'izay mandray anjara amin'izao tournoi eto amin'ny Belambany amin'izao. Mavitrika dia mavitrika ny tanora ety amin'ny faritra Antsimondrano satria izany resaka sport izany moa voalohany indrindra dia ho an'ny tanora sy ny mitsiry rehetrarehetra ary tena faly dia faly izay izany mandray an'izao tournoi izao. Mbola mitoetra ny kosa ny fifanintsanana ho an'ny baolina kitra ho an'ny olona 12 sy ho an'olona 9.